Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ilay tovolahy mpanan-karena. Luka 7:20. Jesosy mialoha ny zavatra rehetra. Raha mba nanana an'io aho, mbola misy zavatra tsy ampy amiko. Ahoana no azoako azy? Nisy zavatra tsy ampy teo amin'ny fiainan'ilay tovolahy. Tsy nisy nahatsikaritra nefa ny rehetra. Toa mety izy. Naomby izy teo amin'ny fiainany. Tsara tarehy sady nanan-karena izy. Nisy zavatra tsy ampy anefa tao aminy. Fantany tsara izany. Nisy zavatra tsy ampy ihany koa ve eo amin'ny fiainanao? Tsy nampilamina azy izany. Ahoana ny fomba ahazony izany? Azo antoka fa fantatr' Jesosy ny valiny. Mpampianatra tsara ô! Inona no tokony ataoko mba hahazoako ny fiainana mandrakizay? Izay ilay tsy ampy tao aminy. Ny fiainana mandrakizay dia manomboka amin'ny finoanan'i Jesosy ary mitohy any an-danitra ao aorian'ny fahafatesana. Naniry izany izy. Raha tianao ny fiainana mandrakizay, dia tandremo ny didiko. Aza mangalatra, aza mijangajanga, aza mandainga, aza mamono olona, manajany rainao sy ny reninao. Efa nitandron'ireo didy ireo aho nandritra ny androm-piainako. Afaka manome valiny mitovy amin'izany ve ianao? Amin'ny ny fanananao rehetra, ka azarao amin'ny mahantra ny vola, ary avy anaraka. Rehefa nandre izany ilay tovolahy mpanan-karena, dia tohina satria nanan-karena be izy. Dia niala tamin'ny alahelo izy. Ny vola aminy no zava-dehibe indrindra, mihoatra noho ny Jesosy sy ny fiainana mandrakizay. Azo atao ve ny hoe sady manan-karena ny manaraka an' Jesosy? Tena azo atao. Ny fanontaniana dia hoe inona ny lara-pahamehana? Andeha isika hanao fanandramana. Ampiasaina amin'inona ny labozia? Ampitahiko amin'i Jesosy izay fahazavan'izao tontolo izao ny labozia. Afaka mandrehatra azy ve a? Tena mahafinaritra ny famirapiratany. Inona no hitranga raha metraka vola taratasy €100 eo anoloan'ny labozia aho? Izany hoe manafina ny hazavana ilay vola taratasy. Azoko izany. Ny vola no nahazo toerana voalohany teo amin'ny fiainan'ilay tovolahy mpanan-karena, ary Jesosy no nahazo ny toerana faharoa. Ny vola no nampisaraka azy tamin'i Jesosy. Mety ho hafa ny fiafaran'izany. Izao indray dia napetrako tao ambadiky ny labozia ilay vola taratasy. Jesosy izao no tonga aloha ary no hazavaina ilay vola taratasy. Hitanao ve ny mazava-dehibe ny filaharan'ny lara-pahamehana? Teo amin'ny fiainan'ilay tovolahy mpanan-karena, ny vola no naka ny toerana voalohany. Noho izany dia mety tsy nahazo ny fiainana mandrakizay izy. Mampalahelo ny hafaran'ny tantarany. Mirary anao aho mba hiaina tantara mahafinaritra miaraka amin'i Jesosy. Ankehitriny dia afaka manontany tena ianao raha misy zavatra eo amin'ny fiainanao mialoha an Jesosy. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo. Nanolotra ny tantara zokomy.